Milaza hoe raha mbola isa mivelona ozy izy. Te ahoana ozy izy? Misy antenaina. Amen na? Nisy asan'Andriamanitra zay natrehanay a. Dia nisy pasteur zay mety mbola ho hitanao zay œuvre anankiray zay zao tenen'io pasteur io izy hoe le monde informe, l'université forme, Satan déforme, dia apiko le menteur désinforme, l'église réforme, mais Jésus transforme. Alléluia! Zay rimy zay no rahantsika andro maraina anomboana. Manana fanantenana fa misy fiovana faketranga eo. Raha Jesosy no antenainao ka atononao amin'ity maraina. Ao foana tananao teo me voninahitra ny Tompo. Isaory azy fa izy no nitarika sy ny taona ary izy ny nandamina. Izy ny ao ambadiky ny fahatanteran'izao fotoana maraina izao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka manao zay eritreretiny ataony zavatra rehetra. Fa ianao no manana ny hery sy fahefana manova ny zavatra rehetra ara-potoana. Misaotra ny amin'ny sekoly maraina. Eto ny osotry ny fanahinao mampianatra ny miaraka. Mety misy ny ampiasainao sy ampiteneninao fa samy miara-mandraisa satria manokatra ny fona izay ary manongilana ny sofinay. Manendry ny fifantohanay mba handray zava-tsoa avy aminao. Manomboka ny herinandro zay tsy handeha am-pahazarana. Aoka izy fiavaozana amin'ny alalan'ny fanahinao zay miasa indray natan'izao herinandro. Fanomanana mialohan'ny fankalazana sy ny fahatserovana. Ny fotoana amin'ny Pentekosta zay nijoroanao tao-patokina nanome ny teny fikasana. Dia ny fanahinao nameno ny mpianatra, nameno ny fiangonana. Tsy hoe miandro Pentekosta zay fa efa miaina an'izany fa mampatsiaro fotsiny ianao isa-taona toy ny amin'izao vanim-potoana izao. Tsarovy indray ny tsiraray avy zay tonga eto. Manana programa miavaka ho an'ny tsiraray avy ianao. Aoka iseho ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika tiaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Mahazo toerana vetivety. Sokafantsika ny fitomanina toko fahatelo. Fitomanina toko fahatelo ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Tena kaikanao mizavatra ho anao isa maraina hoe. Mbola tsy titre zay misy aingana be moa tsy arita mbola tsy titre zay. Ny anaran'i Jesosy. Ny famindrapon'i Jehovah ny tsy mahalany ritra atsika. Ataovy amen. Tsy mitsahatra amin'ny fiantrany. Ataovy amen. Vaovao isa maraina zany. Lehibe ny fahamarinanao. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny Tompo moa. Mety tsy ampoizinao fa patsahivinanao. Fa vao miposaka vaovao masoandro dia milivra. Manao livraison na famindrapo. Tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra niainanao tamin'ny alina Andriamanitra. Tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra niainanao omaly. Mety lava ianao omaly, mety diso ianao omaly, mety nanao bêtise ianao omaly, mety ny zavatra tsy nety mihitsiny. Mety ny zavatra tena hoe nanao fahadisoana faran'izay gaiga ianao. Fa vao maraina dia misy famindrapo misokatra ho anao indray. Raha vonona ianao ny etsampy eny tanany Andriamanitra ao. Yes! Salamo 3:5. Tena kekinao mizavatra ho anao androany maraina hoe. Ty androany ty raha vao tsy mitsiky daholo ny isa-tseza dia mijanona. Ary tarafiko ara-paminany koa zay manaraka rehetra ny amin'ny direct. Fa raha vao tsy mitsiky ny abadiky ny Facebook dia tapahana ny direct. Tsy tsikitsiky fo maraina. Fa marina ny tenin'Andriamanitra. Vakiko aminaran'i Jesosy. Ndray mpimasy ihany ny fahatezerany. Nefa mandritry ny andro iainana kosa amin'ny fankasitrahany. Miara-mamaky amiko zay hafa zay mahita rehetra isa 2. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga hivaniny milokal. Fa noho ny maraina kosa dia misy fiobena. Tsy mampaninina zay ranomasy raraka sy laninao tamin'ny alina. Taovy ritra tsara mihitsiny. Fa raha vao tonga amin'ny maraina anjara ny fiobina indray ny manjaka eo amin'ny fiainanao. Tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra. Andriamanitra zany manomana vao miposaka maraina. Ohatry ny kivikivy iny Andriamanitra manomana célébration. Manomana zavatra mahafinaritra be atonga ny vavanao. Tsy any amin'ny toeran-kafa fa hideran'Andriamanitra. Tena tonga dia ankalazan'Andriamanitra vao maraina. Satria zay ny programany. Vao maraina zany ny olona mahita masoandro ianao mahita fifaliana. Salamo 9:20. Mbola tsy titre. Ny anaran'i Jesosy. Ity no andro nataon'i Jehovah. Miara-mamaky daholo indray ny rehetra isa 2. Ifaly sy ho ravoravo ao amin'izao isika.
ny famaritana ny andro men'Andriamanitra dia andro natao hiraviravona sy hifaliana. Androany aoka ianao hifaly sy hiraviravo indray, fa natao amin'izany ny tombon'andro no men'Andriamanitra anao. Manota ianao zany raha voakivy. Satria ny zavatra men'Andriamanitra natao hifaliana. Dia mety hitenao ka le zavatra mitranga anie tsy mampifaly. Le andro mihitsiny nataon'Andriamanitra hifaliana. Dikan'izay izy zavatra hitranga indray zany androany amarina an'le promessin'Andriamanitra vao maraina famindrapo, vao maraina fiompiana, vao maraina fifaliana, vao maraina tonga dia misy programa be dia be ataon'Andriamanitra misesisesy. Tsy avelan'Andriamanitra mihitsy ianao iainao anatina vesatra alahelo ranomaso tsy zany ny programan'Andriamanitra. Fa ny programan'Andriamanitra dia ianao hifaly. Efesianina toko 5 andininy 2 amin'ny anaran'ny Tompo. Ka raroty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ny andro men'Andriamanitra anao dia raroty ahafahanao maneho toetra tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehany manodidina anao. Mahafaly ihany mijoro eto indray ampijoroan'ny Tompo eto moa zany tena marina fa tsy hoe ny tena ty hijoro eto Tompo mampijoro ary olo hevitra rahantsika eto nampitondraina ny lohateny hoe manantenà an'Andriamanitra ianao. Avy hatrany to dia mandray micro pasteur Jiva dia hiritsika nahoana alefa pasteur mba hifampizarana ny zavatra hay sy ny zavatra hainao zany tsy hainao ve nahoana to dia miaramila to tsika isa roa telo mitanondrika ianao rifana iknitoloko anatiko ao. Io le titre. Manantenà an'Andriamanitra ianao. Fambolidere hatranony Jehovah. Tiaka mafitsika mampasteur Jiva sika tsy niry. Tena hoe kekinao manantenà an'Andriamanitra ianao mora manantena an'Andriamanitra fa mila fantatro tsara ny atonga amin'ny fanantenanao ho voarain'Andriamanitra. Amen. Raha mijerytsika zavatra nytenenin' Jesosy dia maro tamin'izay nampanantenay no efa iainantsika. Ohatra, resaka vavaka sy valimbavaka dia efa nanome izy zao hoe Jaona 14:13-14, Jaona 4:12, 2:7-4 naran'i Jesosy. Ninona angatanareo amin'ny anarako ataoko izany, mba hakalazana andray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo ataoko izany. Mampananteny Jesosy fa raha mbola misokatra amin'ny fonao aneo fiankinana ao anatin'ilay vavaka fa tsy fitaraina mibahana be dia tsy hoe miaino fotsiny izy na mandray ny etaetanao fa mamaly. Ny vavaka tsy fanehoam-pitarainana be fotsiny hoe tiany tsy ampy, tiany tsy tiako, tiany tsy zakako, tiany izao, tsy izay fotsiny, fa indrindra ny fahafahanao mampiasa ny fonao maneho eo anatrehan'Andriamanitra fa miankina aminy ianao mahatonga anao miantso azy. Zavatra roa natao mivavaka vetivety kely. Voalohany, zavatra tsy vitanao no entinao mambavaka. Tena kekinao zavatra tsy vitanao no entinao mambavaka hoe normal be. Dia avy amin'izay ny tokony hipotra le fiankinanao amin'Andriamanitra. Natao hiankina amin'Andriamanitra tsika ary tsy fanananao hery hatrehanao ny fiainanao no mahatonga anao tery hivavaka hiantso vonjy amin'Andriamanitra. Faharoa, matoa ianao miantso an'Andriamanitra dia fantatrao fa izy no mahavonjy ianao fa ianao tsy mahavonjy tena. Dikan'izay ianao tsy mahavita fa izy no mahavita, mety le vavaka. Dia eto manao promesy Jesosy. Io promesy io zavatra efa nitranga, zavatra azo iainana androany zao maraina zao dia afaka iainana io ianao, tsy faneho-pitarainana fa faneho-piankinana. Ao amin'ny 9:12 izy dia niteny amin'anaran'i Jesosy, zao angataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Tamin'izany izy niteny fa ho avy ny mpananatra. Amin'izao Andriamanitra mampatsiary fa efa ao anatinao ny fanamasina raha efa nandray an'i Jesosy ianao.
raha mbola tsy nandray an' jesosy ianao dia mila mandray an' jesosy faran'izay aingany ianao mba hahafahan'ny programan'andriamanitra vaovao manomboka eo amin'ny fiainanao. Ny promesy sy ny fanamasina tsy am'lahady fa efa vita tamin'izany. Mandray fotsiny izay mbola tsy nahazo ary afaka manavao ny fanoloran-tenany kosa izay efa miainao anatiny satria mila miavao isan'andro isika mba tsy ho ampahazarana no hiatrehantsika ny fiarahana amin'Andriamanitra. Indrindra raha tsy voafehintsika ny fahatezerana, ny folotika, ny fahavinirana, ny tabataba sy ny resaka famelan-keloka dia zany rehetra zany a manelingelina ny fahalemem-panahintsika mahatonga an'Andriamanitra ho malahelo satria tezitra ianao. Tena akaiky ianao raha voatezitra ianao hoe a dia Andriamanitra malahelo nefa tsy hoe Andriamanitra tezeranao hoe za zany tsy miresaka le hoe tezitra amin'Andriamanitra ianao iny zany efa eritretika efa mba reglezana iny. Alleloia. Nefa matoa voaresaka dia aza tezitra amin'Andriamanitra aloha ianao zany aloha tsy avy amin'Andriamanitra io zavatra iainanao io. Izy mihitsy mampahory mamaky baiboly fa ny baiboly dia milaza fa fahadalan'ny fon'ny olona ny madisy ny lalaka-lehany dia amin'i Jehovah sositra fony. Averiko vetivety ary ohatry ny aingana be ny tenako azy teo. Ny fahadalan'ny fon'ny olona no mahadiso ny lalaka-lehany. Dikan'izay izy no adaladala dia midovotra amin'ny poto ny fiainany. Dia avy eo amin'Andriamanitra izy misosotra sy tezitra. Verenao ny vérité biblika dia ho hitanao ny tokony hahintsana sy ny tokony hahitsy eo amin'ny fiainanao. Manenary marary vavony sao dia mba nisy toka tsy tenena aza misotro. Misy conséquence daholo ny zavatra rehetra. Eto mba afaka pasteur fa tarina Covid ohatra mbola kofokofony zany fa izy tsy mitantara amin'io hoe raha tokony izy tokony hoe misôra azy zay tokony ho izy. Fa ny anazy misôra fa tsy mahasalama io sady tsy mampety anao tsy mampety ny fiainam-panahinao ny mahakofona an'Andriamanitra. Efa ao anatinao ny fanatrehan'Andriamanitra araka ny tenin'ny Tompo amin'ny 17 naran'i Jesosy fa na amin'ny fahamarinana izay tsy azo zao toy zao raisina tsy hitany na fantana nareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ao anatinareo. 20 rehefa eo amin'ny présence tsy amelanareo kamboty ankaty aminareo nampananteny Jesosy fa ninninona ka anao. Mety efa tsy eo intsony ny ray aman-dreny, mety efa tsy eo intsony ny vadinao, mety misy olona be deabe ny enkina amin'ny fonao efa tsy eo intsony dia mahatsapa tena toy ny kamboty rery ohatra miady rery zany dia eto Jesosy manome valiny latsinainy vao maraina be. Tsy rery zany ianao ka tsy kamboty zany ianao. Ny olona mety mandao anao satria izy tsy afaka ho amin'ny toerana anankiroa miaraka. Fa raha any amin'ny province izy dia tsy miaraka aminao zany izy zao fa izy any amin'ny province ianao eto Antananarivo. Fa Andriamanitra afaka miaraka aminao, afaka miaraka amin'ny ankonanao, afaka miaraka amin'ny olona rehetra amin'ny fotoana anankiray naizanaiza. Dikan'izay tsy rery ianao zany. Tena akaiky ianao tsy rery ianao hoe nampananteny Jesosy fa tsy ho rery zany ianao hoe. Ny zavatra enjehantsika zany tsy fahatsapana hoe ohatra ny rery tsy te ho rery fa fiverenana ao amin'ilay tenin'i Jesosy fa tsy mametraka anao ary tsy mamela anao ho rery izy. Matoki azy ianao. Amen. 20 vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita satria velona dia ho velona koa nareo. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia afaka hitondra famelombelomana eo amin'izay matimaty eo amin'ny fiainanao. Zay no mahatonga antsika tokony mametraka ny asaribidiny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva satria avy ao tsika ny se ressourcer fahavelomana. Zay mahatonga ny olona malazolazo. Tsy mifandray amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fanatrehan'ilay velona mandrakizay. Ary zay mahatonga ny olona avy mamonjy sekoly velombelona satria avy eo amin'ny fanatrehana no mandray famelombelomana avy amin'Andriamanitra mampahery anao manome ny teniny mamelombelona an'izay matimaty rehetra ao anatinao. Ireo ny tenenin'ireo dia efa azontsika iainana avokoa. Apokalipsy 2:20 tia mizavatra ny tenenin Jesosy mbola tsy nitranga Jesosy. Menaran'ny Tompo. Hoy izay manambary reo zavatra ireo avaingana. Amen. Avy Jesosy Tompo. Ny fampanantenan'ny Tompo hiveriny dia mbola tsy nitranga fa mbola eo mpanomanana azy zasy ianao. Amen. Misy zany ny promesy efa nitranga azy tonga dia raisiny.
misy kosa ny promesse mbola eo ampiandrasana le fotoana mahamety sika ahafahan'Andriamanitra mijoro amin'izay fahamarinana zay. Maninona Andriamanitra ny ela be vao tonga? Mbola be dia be ny tiany novonjaina. Tsika ny mety maika. Satria tsika ny te handeha hiala amin'ny fampahoriana misy eto ambony tany. Fa Andriamanitra mbola mikatsa, mbola misy olona be lavitra tiano ampidirina miaraka aminao. Mbola anatin'ny fijaliana sy aizina, anatin'ny fahotana sy ny fahaverezana, miandry ny fijoroano ny fonao mba honena sy antram-panota ary ho fantsina sy ho fitaovana tsara amonjena ireny olona ireny. Amen. Misy zavatra nasain'Andriamanitra nantenaina ary misy zavatra tsy nasain'i Jesosy ho antenaina. Iresaka an'izay tsika vetivety. Inona tsy azo antenaina? Luc 6:35. Ny anaran'ny Tompo. Tiava ny fahavalonareo, manaova soa, mampisambora, azakivina amin'inona na amin'inona, lehibe ny valim-pitianareo, ho zanaky ny avy indrindrinareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny tsara fanahy, aza manantena valiny. Rehefa manao zavatra anankiray ampitiavana ianao, zay le agape, ilay fitiavan'Andriamanitra, ny tiavan'Andriamanitra antsika, fony isika mbola mpanota. Zay fitiavana zay, fitiavana nadia tsy miandry valiny. Eo ambony asain'Andriamanitra miandrandra sy manantentsika, fa eto amin'ity verset anankiray ity dia ozy Andriamanitra hoe rehefa manao soa, rehefa manao fanimpona, rehefa manao zavatra ampitiavana ianao dia aza manantena valiny. Zay no atao hoe manao ampitiavana. Dia zay olona zay no afaka andray valy pity. Rehefa miasa, aza manontany karama aloha. Ohatry miverimberina zany tataoto a. Misy olona mila dilirina amin'izay mihitsy zany manatrika eto angambany. Mbola tsy fantatra ao akory le asa dia efa nenao vola sady. Misy asa ihany, mbola tsy hainao akory inona le izy a. Ala izy mitsofoka anaty lavabaty dia misy liona sy mbola tsy hainao akory inona le ho atao. Dia ianao vonina ny tsoraka ohatrina ataontsika izany. Hiborosy nifina liona. Ohatra zany dia raha olona manao saim-bola dia tsy misaina aloha izy hoe ianao ve efa nianatra momba ny liona? Efa nianatra ve ianao namolaka liona? Taiza liona vinareo an-trano aloha? Mety teny eo raha fotsy liona. Tsy raha fotsy vadinao fa tsy liona. Aleo aloha averina tsara aminao ny définition rehetra eto. Olona raha fotsy fa tsy liona. Fantatrao ve ny risika sy ny zavatra be dia be ao? Alohan'ny tenenanao ataoko le izy. Fa misy olona nomena talon amin'izany. Ny fahafahanao mamoaka ny zavatra ainao avy amin'Andriamanitra no andrasana. Fa tsy misaintsainao sady ny zavatra ho azonao nefa le asa ary mbola tsy manomboka ary atahorana mety tsy ho vita satria mety mbola tsy hainao akory le izy. Zay mahatonga an'Andriamanitra mampianatra rehefa manao zavatra dia manaova ny fitiavana, aza manantena valy mba ahafahan'le Andriamanitra ny fitiavana. Zay zatra manao zavatra tsy manantena valiny ihany koa, amaly fitianao eo amin'izay nataonao ka tsy endrasanao valiny. Tena kaikinao misy zavatra azo antenaina hoe dia misy zavatra tsy nasainy Jesosy ho antenaina hoe. Ny valiny zao hoe amin'ny zavatra ataonao ho an'ny hafa hoe na ataonao ho an'Andriamanitra dia tsy tokony endrasanao valiny hoe. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe bénévole. Tsy teny italiana zany rehefa mandeha manatitra olona eny amin'ny aéroport hoe bénévole. Tsy fantatra hoe te mianatra langue mafy ianao fa tsy teny italiana zay fa teny frantsay. Dikan'le bénévole dia hoe bonne volonté. Zany hoe tsy terena ianao, tsy endrasanao karama, tsy endrasanao tambiny, fa fonao manontolo tonga dia avitainao fotsiny. Amen. Zany fo zany tena tian'Andriamanitra. Rehefa vita ny zavatra anankiray atao voatrany tsy nanao ianao, atao indray journée ianao. Ohatr'izay le izy zay. Dia io nasain'i Jesosy hoe aza manantena an'io. Retsy antenao daholo retsy, fa io aza manantena an'io. Amen na? Ao amin'ny Salamy 145:20 vetivety. Salamy 145:20. Misy fanantenana ahitsy satria nafana fo ny mpanoratra ny salamy tamin'izany naran'i Jesosy. Miaro zay rehetra tia azy Jehova. Ny ratsy fanahy rehetra kosa aringany.
avaditsika vavaka io Jehovah amin'ny anaran Jesosy. Naizanaiza misy ratsy fanahy aringano diso. Hitantsika amin'izay le discernement na dia voasoratra anaty salamo aza dia maneho ny tsy fampifanamasina tamin'ny fotoana mety efa niinspiré ny fanamasina an'ireo olona izay nanoratra ny salamo. Satria rehefa tonga Jesosy teo izy Jesosy tonga ny zanak'olona tsy andringana fa hamonjy. Raha vao eo ianao zany ny be taraina eo manantena hoe hikarapoka ny ratsy fanahy dia mijery Andriamanitra dia manovanao hoe tiako namanao ho lasa mpiara-manompo miazakazaka any amin'ny grand ralliany io olona ratsy fanahy be androany io e. Tonga dia lanjaina ny finoanao hoe mino an'izany va ianao. Vitan Jesosy zany amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Andriamanitra tsy mamela anao anantena hoe horingana ny ratsy fanahy. Andriamanitra te hampiasanao mba hanantena mba ho vovonjy ny ratsy fanahy. Mampananteny Jesosy fa te hilaza aminao fa ny asa fanompoana Jesosy tsy asa fanompoana fanantenana fa asa fanompoana finoana. Rehefa tonga Jesosy miatrika olona anankiray tsy miteny mihitsy izy hoe jamba avy ianao ry namako, jamba manantena avy ianao ny ahiratra, manantena ndray androany ianao ahiratra. Mahereza fa mino fa tsy ho ela. Tsy ohatr'izany mihitsy fitenin'i Jesosy. Raha mareo marika ianao. Mety hoe tsy fahampifinoantsika taty aoriana mety mahatonga antsika amin'ny fampahery ohatr'izay ngamba fa raha Jesosy areo no ahitana fa tsy Jesosy tsika. Zao zao mijery ireo tena tsy Jesosy ianao fa manana an Jesosy kosa ianao. Masiteka kosa izay phrase kely anankiray izay. Tsy Jesosy ianao fa manana an Jesosy ianao. Tonga eo amin'ny teo anankiray Jesosy dia zao misy mitomany eo. Fa naninona maty Lazarosy. Tsangana izy. Fantatro fa hitsangana izy fa tsy zao. Théologie anarako tsy izay teneninao izay tsy mahay ianao. Izay zany tiany Marta tenenina. Marta mantsy maître koa ny dikany. Eo anatrehan'ny mpampianatra ve ianao no hampianatra? Rehefa resaka aman'olona mivavaha tsara fa sao dia olona mahay be ilay resahanao. Za zao raha tsy nafantatra pasteur Zitso afaka hiteny mihitsy hoe zao raha lahy fomba firy ohatr'izao fomba respirer amin'ny kibo dia atao an'izao dia misy ohatr'izao fanaovana azy e. Fa baraka. Azonareo ve any amin'ny olona nomena le fahasoavana ve ianao no mbo mizara? Teo Marta. Hoy izy Jesosy hitsangana ny adahanao tonga dia zavatra pozitiva be. Ary le zavatra pozitiva tsy hoe hiconsoler na hiréconforter na hoe hampiakatra moral. Ianao zany raha manontany an'i Jesosy dia misaotra Jesosy fa nampiakarinao moral. Jesosy hoe tsy moral anao nampiakariko fa Lazarosy no avoakako. Tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra. Misy olona miala any an-trano Andriamanitra hoe tika tanatrihanao moralako. Izy ny tepeko tsy moral anao tiako kasiana fa ny fiainanao. Ohatry ny kivikivy zany hafa te hahery miaraka amin'ny mpiara-manompo indray andro amin'ny maraina. Tsy faherezana fotsiny raisinao eto fa fahavelomana sy fiainana, fiovana, valim-bavaka, fahagagana. Zany anie no antony fanatrehan'Andriamanitra anova zavatra amin'ny fiainan'ny olona izay mivory amin'ny anarany. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 11:23. Hitsangana ny anadahanao. Zany hoe hiva ny problemanao. Le efa mataona be iny ohatrany tsy dia zanaovana azy ohatrany tsy tianao resahana intsony. Sujet sensible tsy tianao kitihana intsony. Hoy ny Tompo kitihako. Arovaiko. Fongoroko. Avoakako. Zany Andriamanitra zany. Ny antiako zava-baovao le teo aloha mifongarintsika. Reglentsika tsara aloha iny. Fa ho hitanao fa mahay ny zavatra rehetra miaraka aminao. Misy olona manatrika eto efa manomboka mihaonina izy hoe eny zay zany amin'ny Lazarosy aloha hiatrika ny manaraka. Fa tonga eto ny Tompo mampatsiaro anao ary hiteny aminao fa ho atsangana le izy. Tsy haiko mety projet le izy, mety fanantenana, mety vision, mety efa tonto be anao manatrika eto efa tsy misaina an'izany intsony pasteur fa maranata zao ny fatoako. Ya, tsara be zay. Zay mihitsy ny objectif antsika, maranata, ho afaingana ny Tompo. Fa ampiandrasana azy, mbola ho ataony nofinofinao, mbola ho ataony vision anao, mbola ho karakarainy ianao, olona salama tsara no ampiakarina, olona niova tsara no ampiakarina, olona natsapa fiadanana avy amin'ny fisiany fanatrehana eo amin'ny fiainatokantrano, zay karazan'olo zay no ampiakarina. Raha eo zay olona zay dia
okizika mafy alleloia. Nisy nampianatra tamin'ny herinandro ambony hoe do it differently. Mitady de pazarantsika. Fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao a. Alefa sy toizy hoe fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Deuxième partie. 17:20 hozy izy Marta naran'i Jesosy. Fantatriano fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Fantatro fa hiadana pastera. Rehefa ndray androany ka miditra ny varavaran'ny lanitra. Mahita andreo olo-masina manao akanjo fotsy mikopa mosara. Ozy Andriamanitra tsy mianjo mosara ny olo-masina efa any ambony zany. Androany mareto amin'ny super U dia efa falifaly sambatra ianao. Raha fantatrao ny asaribidiny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao. Raha manambady eo pastera dia sambatra. Ho avy le vady. Mety efa eto izy. Tsisy manaova menina ho an'ny hafa reto. Soit altruiste, contraire égoïste, mba misaina ny hafa. Areo ka tsy ho gaga eno ary tao nioraka menina raha nabava fa lasaiza raha mise. Teneny izy ho an'ny hafa eno hoe ho an'ny hafa eno. Ho avy fa aza atao mampahory ianao. Ataovy misy fitsikina sy fitsarana ao anatinao. Fa na mety mbola tsy tonga arany anjaranao, Andriamanitra efa miaraka aminao. Ary zay ny mahatsara ny hoe miaraka amin'Andriamanitra ianao vao mitranga daholo izay mety ho soso tsara eo amin'ny fiainanao. Mahatsiaro ny fiaonan'Andriamanitra tamin'ny Sara. Hozy Andriamanitra tamin'ny Sara hiverina aminao amin'ny heritaona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao. Fa tsy hoe hitrotro ianao fa za tsy ho eo. Ho avy aloha, eo aloha Andriamanitra vao mitranga mirakla. 17:20 ho Jesosy taminy. Marta, za mifananganana ny matsy fiainana, zay mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Hozy izy Marta. Ho Jesosy hoe vite zay ny révélation, iroso ao manifestation, terina aloha ny action. Soro ny vato. Mbola zay foana le valiteny. Matoa anala vato no mora indrindra no ampanaovina anao. Ianao zao raha ampisafidy inona ny mety aminao? Anangana Lazarosy matsy anala vato. Mba valovy tsara zafady. Kefa zay mba ampanaovina tompona tsy atao pifaliana. Teny vato hoe sorina mba mirahira ianao manala le izy. Azareo ve le fa eo fa maimbo izy zay. Tanana no asaina ampiasainy mianatra obéissance. Orina mamaly. Andriamanitra tsy niteny hoe Marta, fofony ny zavatra ho ataoko. Tena mianatra tsika miobéira reto. Anao zavatra mantsy Andriamanitra. Anao zavatra Andriamanitra. Rehefa tonga teo amin'ny tokantrano Maria sy Marta Jesosy tsy tonga mpananteny izy. Fa tonga izy hamaly finoana. Teo no eo navoaka ny Lazarosy. Ary tonga dia niara nisakafo taminy. Teo no nahitako fa Andriamanitra avy manao mirakla dia miara misakafo. Azy nono eo ne zany fa. Rehefa vita ny asan'Andriamanitra tsy maintsy mahita fity ianao. Tena marina e zany. Iza no afaka manantena? Iverina hoe Salame 42:5 nanton'ny lohahevitra ny fotoanantsika androany. Naran'ny Tompo, nahoana no tanondrika ianao ry fanahiko. Izy io miresaka io? Davida. Miresaka amin'izy izy? Miresaka amin'ny tenany. Ny olona mpivavaka zany miresaka rery e? Any? Miresaka amin'ny tenany eo izy. Fa le resaka ataony isaorana ny Tompo tsy ohatra le mahazatra hoe miantitra le sela. Tsy iny Tsy iny fozy izy. Nahoana ianao mitanondrika hozy izy. Ny avantage tsika androany ny tombotsoa antsika androany dia zao misy fitaratra. Azonao hitarafana ny tenanao, azonao hiresahana ohatran'io hoe manenao mitanondrika ry fanahiko. Maninona mitoloka atao anatiko ianao? Maty angano Tompo. Inona valin'izay? Maty izy. Mitsangana ve izy anefa? Mitsangana izy. Dikan'izay tsisy raison zany tokony handevenanao ny fanantenanao
satria efa nitsangana izy fa tsy tavela tao am-pasana. Ny fahotanao no avela ao am-pasana fa ny fanantenanao mitsangana miaraka aminy. Manantenà an'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany noho ny famonjೆ ny tavany. Iza no afaka manantena? Efa nizaraina tetombianomby eny sombitsombona révélation voarain'ny olona amin'ny testamenta taloha. Fanomboan'ny fisokafa amin'ny fanahalalан'Andriamanitra. Ny fotoana nanaovan'i Jesosy ministera nizarany mivantana momba ny fanjakan'Andriamanitra. Izy mahasoa anareo ny fialako satria mbola manan-javatra maro tiana olazaina fa tsy zakanareo. Ny dikan'izay limité ny tompo tamin'ny fotoana izay nizarany fahamarinana noho ny amin'ny tsy fahazakany izay mpiaino. Sofa tonga ny fanamasina amin'ny Pentekosta hameno ny fiangonana mba ho zaka ny mpino sy ho zaka ny fiangonana izay révélation omen'Andriamanitra. Matoa zany nosoratana tao amin'ny epistily izy dia mbola tsy zaka ny tany aloha rehetra. Zay mahatonga anao mila mazoto mamaky ny boky ny epistily. Fa ao aloha misy zavatra mila ao misy fotoana hoe mamangy ny anina makany ananina ny ananina. Manao veloma ny anina. Rehefa sendran'izay zany ny verset biblika no anatin'ny journée mandiny teny ianao izy tournée tokony atao veloma ary zany androany. Fa tsy maninona misy ambiance foana miaraka amin'ny tompo mangatany fanamaso hoe maninona ino ny teny. Dia ilay izy tsy ny famakiana baiboly tsy hoe tsatopiso tsatopiso. Tsy hoe Andriamanitra inona ny tianao tenenina amiko androany amin'ny anaran'i Jesosy. Meteza voro Jerosalema lava volo. Zany no voasoratra ao. Misy an'izany ao dia mandiny teny efa mila miantso coiffeur zany tsika. Ny tompo avy any ambony mihitsy efa mahita zany efa lava be ohatra zany. Mandeha ny teny ohatran'ny tsy zay efa paherezana androany. Voaoziny ianao ry Edoma sy anahy ohatran'ny tsy tiako zany. Manaova discipline sy rigueur, mamaky filazantsara, mamaky salamo, mamaky ny amin'ny epistily, avelao fanamasina hitarika anao. Mba fa fanamasina mampahery anao sy manampy anao. Dao tsika hijery inona no tenenin'Andriamanitra momba izay fanantenana izay. Arak'izay nibitsy amin'ny fanamasina ny apôstôly fa zay le tena tsy ambaratelo. Romana 5:5 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hiditra amin'ilay matière be coefficient amin'izay tsika. Efa azoazonao ankevitra sady. Hiditra opération indray tsika mianakavy andro maraina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy izany ihany. Aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza. Raha ny tokony izy tokony hoe mifalia amin'ny fanantenana. Fa ny tena secret mifalia amin'ny fahoriana. Ho resantsika ilay avoina ilay fahoriana. Satria fantatsika efa mifahoriana mahatonga faharetana. Ary ny faharetana mahatonga fahatsarapana voazatoetra. Ary ny fahatsarapana voazatoetra mahatonga vao misy fanantenana. Io karazan'olona io no mahazo manantena ary ahita amin'ny fanantenana hitranga. Atao amin'ny fomba fiteny hafa dia hoe rehefa avy mandalo an'io lalan'io ianao dia mitombona ny fanantenanao. Tsy ianao mametraka hoe ity fanantenako tiako voarainy fa izy mandray fanantenana mametraka hoe fanantenan'olona ohatran'io no raisiko. Izy olona io faly amin'ny fahoriana. Inona aloha ilay fahoriana? Hitambavaka pastera. Zay retiny hoe tena mitondra-bavaka zavatra sorana ny tompo be dia be fa zay koa moa ilay asa fanompoana. Fa ianao koa mila mivavaka ho any hafa koa. Tonga ilay olona hitambavaka pastera fa tena. Ny vadiko mihitsy ny azo fijaliana. Asa hoe sarina. Ary ohatran'ny olona ilay izy fa tsy azo Asika hoe tsy izy ny azo fijaliana ka. Izy mihitsy manao ny tsy mety. Ka maninao tonga eto zany raha izy manao ny tsy mety. Ianao ny marary tonga eto matoa ianao tonga eto tsaboana. Tsy vady. Tsy hoe vady tsy manao ny sitrapona. Izy koa manao ny sitraponao aloha rasa aloha vetivety. Ny sitrapon'Andriamanitra ny tokony atao
fa tsy ny sitrapotsika. Eo no idiran'ny fandeferana ny fitiavana. Satria ao anatin'ny tokantrano io tsy izay tianao no atao ao. Misy mizaha toetra amin'ny fanetretenanao Andriamanitra hoe izay tianao foana ve no terenao. Ohatra, lehilahy ianao to dia ampiarina foana ny raha vehivavy manekeny vadinareo. Loka androany saosisy, raha riva saosisy, raha alina saosisy, raha pito saosisy, hitako raha tian'Andriamanitra ianao. Sura ve tsika efa manetry tena aveo anatin'izany? Mety raha vehivavy manatrika eto. Io vilany dia ataovy saosisy ary. Fa zaho manao sakafo dikan'izay, tsisy saosisy androany. Ary fady alina daholo tsika androany. Manetry tena ve zany? Tsy manetry tena zany. Ny manetry tena, afaka atao saosisy ve ny loka androany? Ay, vao saosisy foana. Inarym-mba tianareo e. Sosety. Izy nge tsotra be le mampiadana sy le mahasambatra ao an-trano ane. Betsaka kokoa ne zany e. Ao amin'ny tokantrano io tsika no amboarina. Tsy aty amin'ny asa fanompony tsika no mamiratra ao an-trano. Aloha ny jonona vavolombelona makane paster sandratra zany io niova dia ho atao ankety alova dia manjanaka ao. Karaha miteny zareo hoe tena niova izy. Miakatra ianao. Ary sy ny vavolombelona ho voninahitry ny tompo. Ampahery ny hafa. Ny fahoriana tsy le eritreretintsika. Fa inona? Ny fahoriana dia zasenao miady amin'ny tenatsika. Satria ao anatinao misy nofo te hanota. Efa nizarina tamin'izany izy hatramin'ny voateraka. Ary misy fanahy te hijoro nanomboka teo amin'ny fotoana nandrenesanao fahamarinana avy amin'i Jesosy. Dia tsy tonga dia mitranga le fanapahan'le fanahy na ny fanjakan'le fanahy, fa mbola mandondona foana eo amin'ny varavarany safidinao ny mombanao. Eo le ady. Te hijoro anao nefa indraindray ohatra misarika be le nofo ho amin'ny fahazaran-dratsy efa nialana, ho amin'ny fahotana efa nibebahana, ho amin'ny zavatra be dehibe efa nanenenana, nefa ohatra mbola mandondona te hiverina. Eo le ohatra misy fiaretana. Oviana io paster, isan'andro. Hatramin'ny oviana io paster, ambara-patonga ny tompo, mazava nga manzany valiny be dehibe zany e. Ary oviana io ny tapitra rehefa ny an-danitra tsika. Wow! Fisakinina misy an'io ady io, ina valiny? San'andro. Oviana io zany ny tapitra. Rehefa miveriny Jesosy. Dikan'izay miomana zany ny zanak'Andriamanitra miaraka amin'ny faherezan'ny fanahy. Ninona trehako androany ho ataoko voninahitry ny tompony hoe fijoroako androany. Tsy avelako alahelo Jesosy androany. Rehefa le mitondra fiara iny efa mafana, te hody, vita daholo ny fanompona, te ho anetrano ianao. Misy moto misongona. Nefa ianao tsy tokony songonana. Dia mahatsiaro ny asarbidin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misafosafo an'ilay volant ianao amin'ny teny hoe tena tiako ianao hoe. Alléluia. Satria sarobidy aminao ny présence. Mihoatra nona motara anankiray aningotra ny fifalianao sy ny fiadananao. Hitany motara ny tompo. Ny anaran'i Jesosy. Ampiasain'Andriamanitra izahan-toetra ny fon'ny mpanompony reny. Le mitondra dia falifatsiny hoe Alléluia, Alléluia. Efa tantaraiko anareo e. Janona le moto. Pisy pastera. Ay pino kay. Atao voatra mipino daholo ny olona hiatrika anao dia amin'izay hitandrina ianao. Efa ela be ty a. Tena efa ela be, tena faran'izay tena efa ela. Invité tamina mariage, alina. Efa ela be a. Za mandefa fisainina be anao efa lasa ela be zany. Dia ny tena moa zany ohatran'ny tsy mbola converti fa mbola con. Mbola tsy nisy tio, mbola tsy tonga hatrany be verti zany. Azonao hoe misy dikan'izany a. Raikitra ny dansa, tsika koa ohatran'ny tsy mahatombo tsiraka, tsy mahatandamba vao misy rythme. Nitsangana kely zay atao amin'ny tamin'izany mbola tsy Carlton fa Hilton. Fa ela.
nalefa ny radara tsisy azo VKL ato ndao idanse lasa am'izay ny danse tonga ny sekoly maraina alleloia torotoro mihitsy mifoko anao Jehovah ny rava am'izay afaka miresaka ve tsika izy pasteur Rodolphe afaka miresaka tsika miresaka foana ako taiseo omaly namonjy mariage fa ahoana nisy olona niantso anao hoe mahafinaritra be ny ao aminareo fa malalaka be fa hitanay le mpiaraka aminao io fa nandihy be izy a zay farany azonao an-tsaina angamba zay farany zay sao de mieritreritra ny ao any amin'le fotoana sy toerana tsisy mahita iny satria mety mbola tsy fantatrao fa Andriamanitra mahita sady am'izay fa misy story voaka amin'ny story an'olona any ianao teneno akaikinao mijoro tsara moa tian'Andriamanitra ny fijoroanao mampety anao ny fijoroanao le fahoriana araka le voalaza teo de enao miady amin'ny tenanao satria misy conflit ana safidy ao anatinao enao taloha mbola te hiverina amin'le efa nahazatra anao zay efa nanazaranao ny tenanao de le enao vaovao efa te hiaina an'le fiainam-baovao amin'le nitenenin' Jesosy fa sady mahasoa anao mampiditra anao any an-danitra eo amin'ny fotoana iny le fahoriana fa Paul miteny raha eo enao no mifaly anatin'le fahoriana de vao surmonter le fahoriana satria hijoro ndray enao eo amin'izay mety ho ady anaty misy eo amin'ny fiainanao zay enao no atao hoe manam-paharetana ny olona manam-paharetana zany tsy ny olona mandavaka safira 3 taona mba te hahazo avy nefa tsy mahazo ihany tsy zay no atao hoe manam-paharetana fa ny manam-paharetana joro enao androany joro enao rapitso joro enao ravakapitso joro enao amin'ny herinandro ray manontolo ty Pentecoste zany moa zany de efa mijoro loatra mihitsy lundi de Pentecôte moa zany de efa maika tena mijoro tsisy ohatr' zany amin'ny andro mpiainao ray manontolo de resenao le fahoriana mba ahazo laka ny sitrapon'Andriamanitra ary mba ho marina aminao ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao amina définition anankiray hoe Andriamanitra manjaka ao anatinao ny faharetana zany de ao anatin'ny fahoriana no amantarana izany aoriana faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra fahatsara-panahy voazatoetra de midika teny fototra hoe toetra an'Andriamanitra voasedra amin'ny fomba teny hafa izy de hoe mifalia amin'ny fahoriana ny fahoriana mitondra faharetana ny faharetana mahatonga an'le voankazo masaka tsara misy taona zany mamoa voankazo ianao fa voankazo manta ny sasany ihany notra misy tsirony ohatra faly any ianao fa rehefa isaky ho farany volana zay misy ifandraisany amina événement anankiray zay atao hoe mahazo taratasy maro loko misy soratra hoe ariary mbola tsy masaka zany le izy mbola tsy masaka ny fifalianao mato amina événement tianao ianao no mifaly fa tsy amin'ny andro mpiainanao ny mahita hirikifaliana satria mefantatra ao amin'izay fa tsy miankina amin'ny vola ny fifalianao fa miankina amin'ny fisian'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary mbola ho porofon'Andriamanitra fa zay tsy vita amin'ny volanao ho ataon'Andriamanitra zay mahatonga ny amin'ny Timothée fanteny Andriamanitra hoe aza mametraka ninninina ho fanananao de aza manisa ninninina fa velao Andriamanitra hiasa fa zay tsy voisanao izy mahafantatra ny isany ary izy afaka mamaty sy mampahita fity aza ferana ny vision anao misy olona zarara mikarama nefa ny andafiny zanany teneniny eto foana zavavolombelona zany mba isokatra reo antsika hoe aza ankinina sy poretina fotsiny amin'io hoe mila manangona an'ity zavary ty vao mahazo an'ity tsy voatery vavaka tsara de mifantoka tsara de miova toetra afaka tonga Andriamanitra miaraka amin'ny angady sy arona karakara ny fiainanao misy ny voankazo manomboka ame masaka misy ny voankazo
masaka ary misy voankazo tena masaka tsara. Zay mihitsy programandriamanitra momba ny vokatra ny fanahy voalazana Galatiana 5:22-23. Les fruits de l'esprit na le vokatra ny fanahy la le voankazo avoaka ny fanahy masina avy ao anatinao dia toetra n'Andriamanitra ary io toetra io voasedra. Rehefa mamoaka ny toetra voasedra io ianao, eo Andriamanitra vao miteny hoe manantenà amin'izay fa hivaly le fanantenana. Ny fanantenana zany tsy ho an'ny olona tsy mahafolaka toetra, fa ny fanantenana ho an'ny olona miandry an'Andriamanitra araka le fanantenana miaraka amin'ny etaeta-piovana. Tsy maintsy miova ny toetranao mba ho marina sy tombona ny fanantenanao. Tsy mahazo manantena ianao fa ho voatsara le toetra dia eo ampiandrasana an'Andriamanitra ny fanantenana ataovy toetra tsara fa hivaly io ary iseho io. Io Romanina 5:5. Ny olona manana an'le fahatsarapana voazaha toetra no afaka manantena, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra. Ny fanantenan'ny olona ratsy fanahy dia mahamenatra, satria anontany ny olona toa tsy mitranga ary izy fandatsana sy fanesoana avy amin'izao tontolo izao sy ny olona manodidina. Tsy Andriamanitra tsy mahatoky amin'ny fanantenana, amin'ny fampanantenana, fa isika mila mamolaka aingana ny ao anatintsika, tsy ankina amin'ny zava-misy fa tonga dia hamoaka toetra tsara foana ara-potoana, ninninona fepetra misy, ninninona fepetra tsy misy. Zay le hoe toetra n'Andriamanitra voasedra ao ambadika izay mahazo manantena ianao, mitombona amin'ny fanantenanao ary hivaly ny fanantenanao. Taovy amen mo. Farany zao voalazany Timoty 1:2 ny anaran'i Jesosy. Kristy Jesosy fanantenantsika. Kolosiana 1:27, Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Ninninona ny tenenin' Jesosy fa omeny na ho ataony dia ataovy avoavo kokoa noho izay ny fiandrandrany fanantenanao. Aoka ianao anantena azy tanteraka. Vitany manasitrana anao fa tika ianao anantena azy fa izy mpanasitrana. Vitany mahavonjy anao amin'izay manjoanao na lavaka na zoiny na lavaky ny liona na lafory mirehetrafo na kibonaza an-drano na fonja na inona na inona. Ampiakary mihoatra noho fanantenana famonjena fanantenanao, manantena mpamonjy. Azajanona eo amin'ny fanantenana lanitra ny fanantenanao. Manantena n'Andriamanitra tompony lanitra ary tranony ny lanitra. Amen. Ninninona ny tenaitsika dia ataovy Jesosy ny fanantenantsika. Alefa ho any amin'ny fanantenanao. Aoka ho Andriamanitra ny fanantenanao. Tsy isika eo amin'ilay hoe tsy kamboty na ilay hoe isika tsy rery, fa ilay Andriamanitra mampanantena mihitsy fa tsy hamelanao ho kamboty, ary izy manetry tena avy any amin'ny andraiky ny amaray aman-dreny be azy mifeny univers, manaiky izy hamono ny fotoana niaraka aminao nefa olona be andraikitra be. Ireo zao mety hoe Andriamanitra zao tsisy atao andany tonga dre migereny toetrandro maneran-tany sy ny anina eo, izy dao ny miandraikitra an'io. Tsy mivalim-bava korirany saintsaininy. Sofa Andriamanitra izy. Fa raha olona izy mety efa niklasena ny dossier anao raha nitoetranao io. Aloha ny anazy ity miandro mihitsy aloha tena tsy rano zao mononmonona be lava reny zao. Fa so Andriamanitra fa manana faharetana sy famindrapo. Ary fantafandro amanay dia isy olona tapa-kevitra anamasaka an'le voankazo avy eo anatiny. Le fruit, le toetra. Tsy isika velona. Na hoe isika velomo fanatrehany fa le izy mamelona atsika mihitsiny. Alefa so any aminy fifantohanao sy ny fonao ny fanantenanao. Amen. Ny fiaonana amin'i Jesosy dia tsy fombafomba izy ny mpanompon'Andriamanitra. Fa ny fiaonana amin'i Jesosy dia fahafahanao mametraka. Fa tsy misy zavatra tsara intsony mihoatra noho ny fahatsaran'Andriamanitra izay renao, tsapanao, hitanao, voarainao sy iainanao. Manomboka misokatra ny ao anatinao fa Andriamanitra ny tsara indrindra ho anao. Ataovy tonga amin'izay fahatsapanao dia ho avy ny fahatsarana rehetra ambany lanja noho izany. Amen. Tsy valim-bavaka anao nandraitsika fa le mpamaly vavaka, lay mpiaino vavaka. Aoka ho Andriamanitra ny fahafenona faratapiny eo amin'ny fiainanao, aza velisy fahabangana ampahory anao, aza velisy fahabangana ampanotanao. Miverenao amin'Andriamanitra ataovy tsapanao fa rehefa eo Andriamanitra na tsy misy ninninina ary ninninina mitranga sy miseho dia ataovy
renao ny fifalianao sy ny fiadananao ary ny fahatonianao sy ny fitsaranao anatinao fa zaranao aza eo Andriamanitra ary sofa eo Andriamanitra ary misafidy ianao niaraka amin'Andriamanitra ny ninona mitranga sy tsy mitranga. Tena kaikinao manantenan'Andriamanitra ianao e. Amboary tsara ny toetra hoe a masao le toetra hoe ao anatin'ny fotoana mandeha hoe a dia mianara mamoaka an'le toetra foana hoe dia masaka io hoe dia rehefa masaka io hoe a afaka manantena amin'izay ianao hoe fa mitombona ny fanantenanao hoe tsy mampahamenatra izay fanantenan'izay hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Manasasika hitsangana ary dia ame voninahitra ny tompo misaora azy avaofao ny tananao dia mankasitran'Andriamanitra ny amin'ny teny. Saotra raha amin'ny anaran'i Jesosy fa nivanginao izay androany a nampatsiahivinao fa tokony hanantena tsy tokony handehandeha fotsiny hiatrika zoronay ka tsisy fanantenana na handeha hampahazarana satria hametrana hamaritra avy amin'ny zavatra hita sy tsy hita hametraka hatrany fa Andriamanitra tsy miova ianao ry Andriamanitra marina amin'izay fampanantenana nomenao. Misaotra fa nampatsiahivinao izay androany fa raha tiana hitombona ny fanantenanay mila misafidy izay anaiky an'izay fahoriana avy amin'ny ady amin'ny tena hitondra faharetana anaiky an'izay lalan'izay ary hamoaka an'izay tianao ara-potoana tsy safidy fepetra mba hahatonga le fanantenana hitombona sy ho voarainao. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto androany. Mety misy miatrika ady, mety misy miatrika fahasarotana, mety misy mandalo faran'izay situation maina mety toy ny fahafatesana mihitsy aza. Androany izay safidy hanokatra amin'ny fonay tena hanatenanao. Anova sy hanamboatra an'ireo toetra izay efa nambaranao ara-pifandraisana aminao tarafina amin'ny ara-pifandraisana amin'ireo izay manodidina anay. Ampio ny tsiraray avy Tompo mba haizy safidy hamoaka ny toetranao amin'ny fifaliana, fiadanana, amin'ny famoram-panahy, amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny faharetana, amin'ny fandeferana, amin'ny fanetretena, amin'ny fijoroana, amin'ny fahatahorana anao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana, amin'ny fahanginana, amin'ny fanaovan-tsoa, amin'ny fahatsaran-toetra, amin'ny fahatsaram-panahy. Fa rehefa masaka sy folaka ireny toetra ireny miandry anay eo amin'ny fanantenana ianao mba hamaly anay. Androany maraina raha hanomboka herinandro ny tsiraray avy dia tsarovy amin'ny famindraponao. Araka ny teninao fa manao livraison famindrapo isa-maraina ianao ho an'ny tany. Tsarovy ireo izay hiatrika asa. Tsarovy ireo izay mety mbola eo pitadiavana asa na eo ampananganana asa. Mba omenao tahaka ny nandatsahanao ny manisan'andro anjara ho anisa tokantrano izay mba anjara fahasoavana sy fitahiana ho anisa tokantrano ihany koa izay manatrika eto. Ampio ny zanakao eo mpiatrehana isan'andro mba hamantarana sy ahafahany mahita ny antom-pisiny sy joroany amin'izany. Ao ihany koa ireo marary tompoana mety miady saina, mety marary an-doha, marary vavony noho ny amin'ny anton-javatra be dia be mifamaofao. Ao koa tonga fotoam-panasitrahana ny fotoana hizarana ny teny. Fa eto amin'ny fanatrehanao no misy ny fahafokisam-pifaliana ary fahafinaretana eo an-taninao kavanana mandrakizay. Vavaka ho an'izay manana havana marary. Mety any amin'ny tokantrano na mety any amin'ny hopitaly. Ianao atsiaro azy reny ankolana ireny amin'ny famindrapo sy famonjena. Amin'ny kerim-panasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ireo izay karakara taratasy Tompo dia tahio izy ireo momba azy. Mialova lalina any amin'ireny braozy andehanana ireny mba hampahitanao fitia izy. Tsarovany koa ireo izay mangetaeta ny andeha amin'ny grand rally mba ho pahitanao fitia ara-potoana, ara-pahafahana amin'ny zavatra maro samihafa. Tsarovy ireo izay tonga eto androany maraina mangetaetanao izy ireo. Zavela isy hanapatsapahana toy ny hoe miala maina kely vita amin'ny fotoana fa hanapatsapahana izy fa nifandray tamin'ny fahafenona sy ny fahaveloma amin'ny fanatrehanao satria tonga tety nanome voninahitra ny invitation anao tonga izy nanatrika anao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tahio ny herinandro, tahio ny fafana mamarana an'ity mois de mai ity. Tena hoe eo an-taninao tsy misy maharombaka ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mazoto toerana vetivety ary. Anao fanatintsika voninahitry ny Tompo ary ankasitraka an'Andriamanitra trantsika amin'ny fitondrana sy ny fitantanany amin'izay teny omeny ara-potoana ampahirezana antsika menakavy. Tena akaikinao manantenà an'Andriamanitra hoe amina fahatsaram-panahy ho za toetra hoe averintsika faran'izay manantenà an'Andriamanitra hoe amin'ny fahatsaram-panahy ho za toetra hoe amen. Manonona amin'anaran'i Jesosy fa mety io zavatra ataonao io.
manona amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fiadanana mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsy fantatra mety tsy voatery ho takatry ny saiko ny zavatra mety lalovanao fa mihinao fandrahoana maraina tsy kisendrasendra izao fotoana izao. Mandehana dia raiso iaino ny anjara fahagagana no manin'Andriamanitra ao amin'ny androna araka ny fampanantenana fa io andro izy dia andro ifaliana sy ravoravoana amin'i Jehovah. Tsofoko rano sy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tsy farana foana ho anao ty journée ty. Rehefa iletiko io masoandro io dia anona antony ianao ankasitrahana sy isaoran'Andriamanitra. Andre ny vavolombelona mahafinaritra be feno ny voninahitry ny Tompo avy eny ambavanao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Io fahasalamanao io me mizotra makany amin'ny tsara makany amin'ny tsara makany amin'ny tsara io ary ho voatahiry io ary tsy verina arary zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Io fiaina tokantranonao io fa maminy tantely zany tena memezana fotsiny. Ho gaga ianao. Ametomboka aminao le izy. Fa tsy hoe pasteur ohatrany tsy miova mihitsy ny rahafotsy. Iova foana rahafotsy fa ianao mihitsy aloha mila miova. Tsy hoe raha mainty ka. Rahafotsy. Fa mila miovitsika. Tsy maintsy miova ny toetrantsika. Amen na. Tsangana dia raisiny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy ary. Hitanao ny Tompo ka hiaro anao. Anandratra ny tavany aminao ny Tompo ka mahainao fiadanana. Ary ampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka mindra fo aminao. Tonoko ny fatanterahana zany hatratra ny fanahinao, ny ainao sy ny vatanao. Mandehana tsofina rano herinandro mendrika. Herinandro tsara iombonanao amin'Andriamanitra ty herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa saovan'Andriamanitra no maty izao fa ny fahasaovan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen dia amen.